fitondrana ankehitriny miantsy ady amin'ny vahoaka malagasy hoy ny RMDM Mahajanga. Fanitaran-dalana eny Andranotapahina tsy araka ny voalaza tany am-boalohany mandeha ny letrezana tao amin'ny vahoaka. Mpiasan'ny orinasa fakabana ato tamin'ny asany mitaky ny zony. Araba o mampirarin-tsotra sy tompoko vavy no arosanao amin'ny takarivan'ny alatsinainy 9 novambra 2024 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana zahay hitoetra iaraka amin'ny MBS ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ao amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Avy hatrany dia ny resaka politika no entsika manokatra ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Mahakasika ny zavantranga tany Antsirabe tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nitondra ny faniohan-keviny ihany koa ny teo anivon'ny Rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara avy ao amin'ny faritany araka ty fanady aty Germaine Menjanary andra koty malala ity. Taratry ny fanjakana jadona ny fihetsika nataon'ny mpitondra fanjakana tany Antsirabe ny sabotsy teo. Nampiasaina ny herim-pamoretana mba tsy andrenesan'ny vahoaka ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Zay zo avy any alavitra Mamajenga nandeha niazakazaka mijery tatitra nataony solombavambahoaka maro dia maro fa teto Antsirabe moa izy ary zavatra nisoranay manokana ny député voafidy teto Antsirabe mihitsy zany nitsangana nanatatra amin'ny vahoaka sanatria vava tsy mivolanay Majenga fa tanay Majenga sady mamenatra be ny député ndray hita mametatra amin'ny vahoaka fa mbola anatin'ny confinement jusqu'à tezo fa lasa vahoaka ndray misolovavany solombavambahoaka any Majenga ka eto zay tena faly amin'ny etsika tony solombavambahoaka fa solombavambahoaka eto Antsirabe fa isy matsy fa le démocratie tsy hita velively mihitsy teto Madagasikara indrindra eto Antsirabe. Mpitondra marina no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy tokony isy ny fanakanana ny parlementaire anony tatitra sy iona amin'ny vahoaka malagasy. Eto zay zany manaitra ny fitondram-panjakana okane mba jerefa tombotsoa amin'ny vahoaka fa tsy tombotsoan'olo tokana satria androany mety eo anareo rapitra afakapitro tsy ongainareo satria mitokodina raha-pirenena ty ka eto zay tena mbola tsy kivy na dia avilavina zay fa ravoravo izahay vahoaka Mahajanga amin'ny fihetsika nataon'ny vahoaka ny Antsirabe navy maro dia maro. Tany demokratika i Madagasikara ary isan'ny nandrafitra ny lalam-pandrenana izay lalàna fototra eto amin'ny firenena ny mpitondra ankehitriny io tamin'ny taona 2024 tsy homme d'État ny mpitondra ankehitriny ary mpitondra mikatsaka ny tombotsoany manokana fa tsy tombotsoam-bahoaka. Tontosany fionan'ireo mpikambana eo anivon'ny Rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny RMDM atao amin'ny faritra Boeny mitaraina ny vahoaka noho ny dia amin'izy ireo amin'izao fotoana izao zay tsy misy pia ihany koa araka ty fanady aty Germaine Menjanary sy andra koty malala ity. Dotosa samatsara ny fionana voalohany teo anivon'ny RMDM faritra Boeny ahitana ny antoko politika toy ny SVM, TIM, RPSD, Arema, Monima, Tambatra, fikambanam-behivavy, fikambanana tsotra, taranaka ampanjaka, ny tanora tiako Madagasikara, ny tanora avy anivon'ny fokontany maro samihafa no tonga teto amin'ity fionana voalohany ity. Mitovy ny tanjolokanga teto dia ny fampifantarana sy fampitovizana ny tanjona irahana. Tapaka teto ary tsapa ihany koa fa samy tia tanindrazana rehetra ary dia manana anjara biriky amin'ny fampandrosoana Madagasikara dia eo amin'ny sehatry ny fanoherana. Maro tokoa mantsy ny zavatra tsy mety atao amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ka tsy angina fotsiny RMDM faritra Boeny anio ny hevitrany miaraka amin'ireto ray aman-dreny maro isan-karazany tonga amin'ny fivoriana izy. Ny antony fivoriana ataon'ny RMDM androany izay nampiantso ireo ray aman-dreny maro sy ny tanora maro dia tsotra satria sahirana ny olona tsy mahita lalan-kombana dia isika RMDM manana didy amin'izay mba ahafahan'ny olona mirasire ny tenandry zareo amin'izay zavatra tokony atao
mandritra ny fotoana ho avy. Tsy hoe antsika kory no avaolana fa ny fiaramientany rehetrarehetra, fiaramientany malagasy amin'izay soloany reto ray aman-dreny reto tena no ahafahana mamaha zay vahaolana zay fa tsy bahanana na tazominy ireo mpitondra samirery zay efa mandifotra ny malagasy tsirairay. Sahirana avokoa ny vahoaka malagasy ankehitriny, indrindra moa fa atao anatin'ny faritra Boiny izay tsy nahazo fanampiana mihitsy na ny vola io na ny tosika famono maro samihafa. Fantatra ihany koa araka nambara ihany koa teto fa tsy maintsy mijoro ny rehetra mba ampafantatra ny fanjakana fa maro ny zavatra tsy mandeha sy tsy mety ho ataon'izy ireo. Marem-pianakaviana mana mahatonga anahy miteny eto satria mipaka loatra anaty vilany any le fahasairanana. Zay mpivarotra zao tsisy tsena, tsisy zavatra mandeha mihitsy satria fa mandeha loatra le fahasairanana eto amin'ny firenena. Nampiantso-mpanao gazety androany ireo mponina etsy Andratapahana noho ny fanotofana ny tanin'izy ireo izay kasain'ny fitondram-panjakana atao. Araka ity fanazavana ity dia efa nisy ny fifandirana tany am-piandohana ka izao mbola mitohy izao fanadihadiany Asin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala. Tetika asan'ny filoha teo aloha ity fantaran-dalana eto Andratapahana mivoaka ny Ambohitrimanjaka ity. Efa nisy ny fitsirihana nataon'ireo manam-pahaizana tamin'izany fotoana ary natomboka ny asa. Nitarain'ireo mponina noho ny tsy tokony androdanana ny fananany ka naton'ny tompona andraikitra ny asa fanamboarana tamin'ny taona 2024. Ankehitriny dia navoaka ny fitondram-panjakana indray ny didy fa ilain'ny fanjakana ny tany amin'ny fanitarana ny lalana. Tsy voaja amin'ny fepetra indrindra ny fanadihadiana lalina amin'ireo mponina ahafahana manala ireo foto-drafitrasa maro na ilay antsoina hoe commodo incommodo. Fametrahana an'ilay déclaration d'utilité publique aloha dia mazava ho azy fa ohatran'ny resaka botolo, satria tsy misy fiarana, tsy misy fiantsoana, tsy misy fandiniana fa dia tonga dia hoe apetraka ny lalana. Raraka ny fanazavana trany dia tsy mifanaraka amin'ny voasoratra mialoha ny foto-drafitrasa kasaina atao eny an-toerana. Ity fametrahana foto-drafitrasa amin'ny tanan-dehibe ity dia misy ny atao hoe plan d'urbanisme na plan fanajariana ny tanan-dehibe. Io plan io dia nametraka tsara mihitsy fa rehefa tonga eto le lalana eto amin'ny rond-point dia miakatra makaty Tanetibe. Izay no officiel. Ary io plan io dia tsy maintsy mandalo fanekena any amin'ny Antenimera. Izay zany nahazo fankatoavany ny Antenimera makaty miakatra ny Tanetibe miainga avy eto. Fa ny aty illégal ozy ny vazaha, zany hoe tsy manara-dalàna. Fa mba tsy manara-dalàna azy dia mipetahana déclaration d'utilité publique. Tsy maintsy mandeha zay. Ka zany ve tsy botolo. Tsara ny manamarika fa efa voatoditra ny ampahan-dalana eo Andratapahana eo amin'ny ilany havian'ny arabe ka ity ankavanan-dalana ity no mampisy ny olana eo amin'ny vahoaka tompon-tany ary ny fanjakana Fohibe. Nampiantso-mpanao gazety ihany koa ireo mpiasa ambony eo anivon'ny orinasa Jirama izay nanana olana tamin'ny fitsarana ary efa nidoboka ponja mihitsy noho ny fitakiana izay nataon'izy ireo tamin'ny taona 2024. Voalaza fa manitsakitsaka ny lalàna velona ny Jirama hoy ny fanazavana ireto mpiasa ireto fanazavana eo amin'ny sariny Manoran'Andriamalala fanadihadiany Asin'Andriamalala. Misy 5 tsy fanarahan-dalàna ataon'ny orinasa Jirama hoy ireto mpiasa sady mpitarika sendika ireto. Nanomboka ny taona 2024 nanomboka ny Atsonjay niatra tamin'ireo sendikalista ireto. Nosamborina ary niakatra fitsarana izy roa ary niafara tamin'ny fidirana ponja. Rehefa avy nambita ny saziny izy ireo dia tsy noraisin'ny orinasa Jirama intsony izay midika ho fanitsakitsahana lalàna velona hoy izy ireo. Raha izany ny zava-misy raha décision ministérielle izay avoakan'ny ministère no tsy eken'ny organe ao anatin'ny ministère izay organe de tutelle ny Jirama ny ministère dia inona ny zavatra hitranga eto amin'ny firenena. Anahoana ny fiasa ao anivon'ny gouvernement tamin'izany misy olona izay tsy manaiky ny didy avoaka avy any amin'ny ministère zany. Misy ratsana izay tsy manaiky ny didy avoaka zany mitondra korotana eto amin'ny firenena zany. Ankoatr'izay dia nanamafy ireto mpiasa mpitarika sendika ao amin'ny Jirama ireto fa miantso ireo namany izay arany Atsonjay mba ho sahitory sy amanky-patsilana izany. Tao anatin'ny 2 volana izay dia saika isan'andro no andrenesana trangana fanolanana eto Madagasikara. Misy indriny maro izany ary tsy mbola fantatra mazava nefa hoe inona ny tena antony mahatonga izy io.
fanadiadina eo amin'ny sariny Tahiriny Aina sy Mathieu Princy. Atao ariny nitrangana fanolanana ny sesesy nipotra avokoa karazana fikambanana maro sy ny tompona mpanjakana izay mijoro mpiaro ny zon'ny ankizy nohitra ity fanolanana ity. Mbola manjavozavo anefa treto hoe inona ny tena fototra mahatonga ity asa ratsy ity. Tsy dia resaka fahasombana fa tontolo ara-panahy mihitsy izy. Raha fa tsy manatona an'Andriamanitra dia andevoly tsy mivavaka ny olona, tsy manatona an'Andriamanitra ny olona. Efa samy mandeha amin'ny extrême daholo ny olona amin'ny nanaovan'Andriamanitra azy. Noho izany io zavatra io zany tsy azo foanana fa ny hevitra farany tena hoe afaka manafoana an'io dia ny fanatonana an'Andriamanitra ihany. Izay ihany no tena hitako hoe hevitra. Araka ny hevitra zany dia fiparitahan'ny horonan-tsary mamory faty ny tena mahatonga an'io. Eo koa ilay tsy fahampian'ny asa dia manjary lasa manaonao foana ilay olona. Tokony jerena ihany ilay vidéo mandehandeha elakelatra ireny dia mba ampiana koa izany ilay resaka éducation civique anarana. Iny no hitako tena tsy ampy. Resaka momba ny fanolanana zany amin'ny zahatsampotona dia mamindongatra mihitsy izy amin'izao. Voalohany aloha dia anaty be. Izany rehetra izany zany tsy voafiantsika malagasy. Hatramin'ny tsy ny teknôlôjia zany dia manjaka zany ny resaka tsy fitandremana ny toebatan'ny tanora. Ao anatin'izay zany manana raota ny tovolahy. Indrindra zany tsy mifidy toerana zany izy io na anam-pianarana na am-piangonana na amin'ny resaka amin'ny teknôlôjia amin'ny internet. Dia zatra angatahana zany eny amin'ny toerana zao misy anay ny vato eny manjaka amin'ny fanolanana zahatsampotona. Miasa mafy ny pôlisy sy ny gendarmerie. Izany nefa ao anatin'izany koa ny fifoana zava-mahadomelona. Zany mahatonga ny herisetra. Raha araka ny tatitra avy eo anivon'ny OMS dia mihoatra ny 470,000 ny olona mahavanona ireny asa ratsy ireny dia olona tsy lavitra fa akaiky ihany. Manana ny fanazavany ihany koa ireo mpandinika toetra mampihetsika. Gara tsy mahatsapa-tsy ny fisiany Andriamanitra andrenana azy dia izay no mahatonga an'ilay olona anao an'ilay izy. Tokony apetraka tsara eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fanjakana izay zavatra izay hoe misy sazy tsy okefy ny olona dia ampy koa zany fivaran'ny zavatra amin'izao fotoana izao dia lasa ilay toe-tsaintsika mihitsy ny tokony apetraka tsara fa lasa ohatran'ny mihoatra an'Andriamanitra ny olombelona amin'izao fotoana izao. Veritaraina tanteraka ireo mpitatitra eo amin'ny zotra F amin'izao fotoana izao satria dia mahatsiaro teny izy ireo fa lasa ho tsy zarizary ny antom-pivelomany noho ny fiovany ny toeram-piantsonana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hoentin'ireo olona ihany koa moa dia mampivezivezy ny mpandeha ity fanovana ity izay nataony tompona andraikitra fanadihadiany nambiny tsy ho velo sitraka sary ny Tahiriny Aina. Nitaky ny hamerenana azy ireo eo amin'ny tobim-piantsonany teo aloha etsy akaiky ny Kinampisa ihany ireo fiara mpitatitra mihazo an'Ambohijany fotsy. Araka ny fananzavan'ireo mpamily sy mpanampy azy dia tsy fantatra mazava izay tena topikevitra tamin'ny fanesorana azy teo amin'ny toerana izay efa nahazatra azy tao anatin'izay 20 taona izay. Resaka any ambony any hoe manamanam-bola any ambony any za manao tsinjovola any amintsika hoe fanjakana any manala le taxi be eto e. Zany le taxi be mihitsy zany tena tsy tingindry zareo eto neto nefa antsika anay le zalo zay mba hiasa eto ary apatsakana ary ambony be ary amin'ny sordira be ary zay zao am'izao. Na le rivotra ihanana eny raha tsy mety aminay. Le mpandeha raha tsisy mampatatra hoe ary tena mety zay mba hiverina le areanay fa mijaly be zay. Tonga teto tamin'ny maraina niasa ray dia tonga dia naraha motara za tsy hitako aiza zany nendena aiza tsy niasa dia tsy nafantatra le nanalana teto. Lasibatra amin'ity fanovana ity ireo mpandeha izay mitaraina noho ny halaviran'ny toerana sy ny fivezivezena noho ny tsy fahitana izay tena tobim-piantsonana marina. Zao miandry taxi be zay eto sady eto ny arena izay olona miasa ny andorany fotsiny nefa ty zay manay taxi be zay tsy manahiny eo averina amin'ny loha io efa eto ange le olona efa zatra eto efa eto foana ve le olona efa mandray taxi be dia eto tsisy afaka miovaova mihitsy. Ny andro bistery aloha teny amin'ny teoampitan'ny Carlton dia tena mijaly be mihitsy satria tsy niodina mihitsy ilay tôbila fa zao zay verina tonga ty dia tonga mbola tsy mihetsika eto ihany satria nafindra ry akaiky mamary izay vao miodina tokony tsy alavy averina aloha ihany le are. Ndefa ny raharaha teny anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ireo mpamily raha ny fanazavany tsy nisy fanapahan-kevitra tapaka fa voatery manara-drenirano na ny mpamily na ny mpandeha araka ny loharanom-baovao iray.
Piasan'ny orinasa fakaba maro no nahato tamin'ny asany no tonga nitaky ny zony teny amin'ny orinasa teny amin'ny Knapsa androany. Nisy ny fanadihadiana izay nataony ny mpanao gazety Nambentsovelo sitraka sy Tahiriny Aina. Tranga mitovy ny mahazo ireo piasan'ny orinasa fakaba maro nahato tamin'ny asany nandritra ny fotoana fihiboana amin'izao fotoana izao, manoloana ny tsy fandoavana ny karamany nandritra ireo fotoana mbola niasany. Raha tsy ahivina, samy nahazo toky tamin'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara avokoa ireo piasan'ny orinasa fakaba nahato tamin'ny asany fa hisitraka fanampiana sy vola mitety 5,7 ariary nijanona ho fampanantenana pôkaty anefa izany amin'izao. Ho an'ny piasan'ny orinasa fakaba iray eny Andrano-Tapana izao dia ny 20 volana aprily teo izy eo no nanomboka niditra chômage technique ka izao miandry ny rariny eny anivon'ny Knapsa izao. Mahagaga hoe manino moa zany le orinasa anay tsy midéclaré anay aty amin'ny Knapsa hoe ianareo chômage technique. Zao zay manana didim-pitsarana hoe efa nikatona ny orinasa anay, izany hoe zay zany tokony azo an'le zoanay ato amin'ny Knapsa nefa zareo miteny hoe efa nikatona ozy izy ny fisoratana anarana. Io zany mampalahelo anay hoe ary zay efa hoe chômage technique nanomboka tamin'ny 20 na ny allocation familiale ampiasanay arany tsy azo tsy nomeny intsony zay ny karamanay nefa sady nitapahana hostia no nitapahana Knapsa sy ireo zavatra nefa tsy sitrahana intsony amin'izao tsika amin'ny teny izao dia natonga aty ary zay amin'izao dia mbola tsy mahazo an'le zoanay amin'izay very asanay koa amin'izao fotoana izao. Dia zavatra tena mampalahelo zany ny zavatra ohatr'izao fa le orinasanay zany tena tokony hoe hidéclaré anay aty hoe io nareo efa tsy mpiasa intsony. Tena hoe le orinasanay tena anisan'ny tena hoe manitsakitsaka ny zo amin'ny piasa tanteraka zany ny tena marina. Dia angavianay mba tena hoe jery akaiky an'ireo orinasa eny amin'ny fanavotana eny. Miisa eo amin'ny 700 hatramin'ny 740 eo ny totalin'ireo piasa tsy mbola nahazo ny tambin-karamany teny amin'ireo orinasa fakaba niasany na ny teny Andrano-Tapana izany na ny teny Akadimbahoaka. Rehefa nandeha zany ty le fitsinjovana ny tsenasy ty dia nakaty zany zay dia nefa zay mbola tsy nataon'ny mpampiasa tao anatin'ny listiny tsisy ampiasa intsony nefa zay fa tamin'ny 28 nefa nahazo an'ity taratasy ity kato tsy hoe azo azy registrena fa ty taratasy hoe tsy anisy ampiasa amin'ilay orinasa intsony dia mitaky zany zay mba hanaovany madamy hoe dia bosia aty amin'ny Knapsa ny anarana fa tsy anisy ampiasa intsony isita hoe mba hangataka an'le sitraka an'le fanampiana ho an'ny very asa ohatra anazy zany zao fa heritora tsinona tsy niasa zay ny andohan'le problème atao amin'ny orinasa janvier zany alefa chômage voalohany mois de février na sainy verina indray avy tonga dia chômage tanteraka mois de mars ka hatramin'izao tsy miasa intsony tonga 28 août nameny STC zay dia fitapitra foana fanarahana arak'asa dia misy taratasy mazava tsara ty manaprova an'izany zavatra izany mbola misy eo amin'ny 100 mahery eo zay zany ny tena anatin'izay na 70 eo. Nilaza tamin'ireo mpiasa ireo ny mpampiasa azy ny herinandro lasa teo fa efa mikarakara ny taratasy azahoana ny volany eny amin'ny Knapsa. Izy ireo moa izay tsy nanaiky ny resaka mivantana mikasika ny raharaha. Ho an'ny matsiatra ambony ihany tsika amin'ity vaovao manaraka ity nidina an-dalambe ny lanjasoram-bavety androany ireo mponina amin'ny komina Alakamisy ny tenina mitatitra any andindin'izay bebe kokoa i Bagy Sandriananja MBS Fianaratsoa. Sambany teo amin'ny tantaran'ny komina nisy toy izao nirotsaka an-dalambe ireo vahoaka malagasy izay niantsoantso na amin'ny fiarovana ny safidin'izy ireo. Ajaon safidiny maro avereny ny ben'ny tanànanay ireo no antsoantso izay nataon'ireo mponina tao amin'ny komina Alakamisy ny tenina miaraka amin'ireo sora-baventy nilahatra manerana ny tanàna. Tsy nanaiky ny fahareseny ny kandidatam-panjakana ka dia nametraka fitoriana tamin'ireo ambaratonga maro isan-karazany. Tsy mbola afa-po tamin'ny voka-pifidianana sy ny fahareseny teo anivon'ny tribunal zany ity kandidany IRK ty ka dia napiakatra azy ndray any amin'ny Cour suprême. Ny faha-efatra ny volana Novambra no nahazo roquette indray ny ben'ny tanàna ary raha ny lalàna ny zoina dia manana 10 andro izy ahafahana mamaly an'izany. Raha ataony kajikajy dia ny faha-efatra ny volana Novambra ny fetra ahafahana mamaly an'izany. Tsy izay nefa ny zava-misy. Natao ny fahaenina ny volana Novambra ny fitsarana izay fitsarana tsy natrehany akory ary ny hita ao amin'ny extrait du plume dia noresena ny ben'ny tanàna lany ny maronisa lany tamin'ny anaran'ny antoka MMM. Nisy ny fanafanana n'ireo voka-pifidianana tamin'ireo birao fandatsambato misa 4 be zao tao amin'ny komina Alakamisy ny tenina. Tsy ekeny vahoaka zany ary izay no antony izao filatsahana an-dalambe zao. Eto Alakamisy ny tenina moa zany dia nalany tamin'ny fomba demokratika ny ben'ny tanàna tamin'ny isam-bato 520 tagny amin'ny CNI tamin'ny tribunal administratif azo ny kolokolainta zany nivadika izy zavatra zay zay hoe konokonono tagny ambony tagny zay amin'ny navadika izy zavatra zay hafa koa ny lany zay ny adversaire ny lany amin'ny
fotoana zao kakareto vahoaka reto moa zany hoe inona ny zatrana nifoanany a ilay raom-pifidianana zay misy efatra goavana be moa zany a nifoanany zany zay a tao amin'ny vatona amin'ny serivo zany a sy manaiky ny vahoaka eto lakamisy ny tenina zao ary tsy manaiky paka farany eto tsy ekenay mihisy satria lany vahoaka maro anisa tena say ekena to elana lakamisy ny tegna lakamisy ny tegna tapatapagna ho araka zao tao hitanareo azy tsy mbola nisy zavatra tahaka ty tato lakamisy ny tegna tato maro ny olona ny finidy tato magnerigneri salany fa ny lany ro hita marina nefa misy manana ny fatany ka mamonjy agnambony agny atao kolokolo zany lakamisy ny tegna teny fotsiny aho fagnotanena no apetrako mbola ifidy ve lakamisy ny tegna raha ohatra ka mananjo fa raha io mera lanina io sobolany eo fisapetraka eo dia aza magnategna ny fitondrana agnambony agny hisy mpifidy agna lakamisy ny tegna mananjo teto moa dia niroso tamin'ny fanakatonana sy ny famantsihana ny varavarana boron commune ny vahoaka ho fanehoanjanjeran'izany sy ny tsy fankasitrahana amin'ny fanotoana zay ny vaovao azy tolotra avy ty fianaratsoa bakisandriananja ho an'ny BS vera fanambola velona amin'izao fotoana izao ireo mponina any arivon'ny mambo ankoatra ny ady atao amin'ny fahantrana izay iainan'izy ireo dia mbola niara ny fampanantenana pokaty indray nisy abotsy teo dia ho arantsika ny fanadihatiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Indrona hita maizina ny mponina ao amin'ny distrika an'Arivon'ny Mambo nampanantenana vatsitsinjoka nefa tsy nisitraka ny zabotsy teo indray dia nampanantenana filoha fa ho avy izara fanampiana ny fanampiana tsy tonga ny filoha tsy nipotra nalefa daholo ny afatra rehetrarehetra na ny chef district ny tompony andraikitra ny délégué mpanjakana zay olo tany toerana fa tsy maintsy miakatra manko Arivon'ny Mambo miakatra reto vahoaka mafiady tsy sakafo tena tena zany efa zarinareo tena hoe aleo reto atao mihinan'ny ampango mialatsiny fa tsy mekanina tamin'izay tapenana mivava zao koa mbola nasiana koa tamin'ny sabotsy hoe ho avy eo filoham-pirenena dia tonga daholo nasiana nitondra saina kely daholo fa inona zava tsy iafoloha lanim-bahoaka tarahina le ankizy sady nody tsisy sakafo tsisy ninina zay zany ny fiainana omenana ambanivohitra ankehitriny tsy teny zavatra betsaka marary mifo tena marary satria tena mazaka ny tseranena ankehitriny any ambanivohitra dia mbola zany ihany ampinanana zany foana atao an'izany zay zany ny aina voaka ny ambanivohitra mino fa tsy rariny tsy mety azy atao an'izany zahay fa adisompanantenana tanteraka ny an'ireo vahoaka fa nampiana no nantenaina hositrahana kanefa avy zanana sy ny kely ny baiko ny tompona chef-pokotany rehetra ao anaty chef-pokotany eny voatendry ny district fa tsy lehibe ny meratsony donc raha vao miteny ny district hoe miakatra dia tsy maintsy manata chef-pokotany narivo hoe be dia zay lizy lehibe tsy tonga olona no dia alahelo tena fa resaka aloha hoe zavatra ho zaraina tao satria zay nentina napanle misy vola ono zaraina tsy nisy lizy tsy mbola tonga eny anivon'ny antenne mera-pirenena ny lalàna na teti-bola 240 betsaka ny fanontaniana mbola tsy voavaly ao anatin'izany makasika itetiteti-bola n'ireo androm-panjakana roa raha ny fantatra aloha dia hoe anamboarana fotodrafitrasa sy ho entina anampiana ireo trapahasiaranana ny atsimo no antony ity nanakisahana ny teti-bola ny antenne meran-dolona ity voavaly ao anatin'ity fanontaniana ity tao anatin'ny fandarana manokana izay narahona tito amin'ny MBS ny valin'izay fanontaniana izay iravo razafy mahenina manora andre malala ao anatiny amehana ny fandaniana ireo volavolan-dalàna izay tokony lara-pamehana ho an'ny firenena atombotra ny fotoana tsy mbola tonga eny am-pelantanana ireo solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna no feno teti-bolam-panjakana 240 le fomba fitantanana ny firenena mihitsy no tsy mandeha amin'izay ozany fitantanana ny tenenako anazy moa zany dia hoe fitantanana épicerie na fitantanana enta madinika ny zavatra tatavina androany no ampiasaina rapitso dia le vola io ny ahodikodina kely raha ohatra ka olona manana épicerie na reny mpivarotra ena madinika reny dia mahafantatra hoe ohatr'izao ny fomba fitantanana firenena zany loi de finance zany dia
tsy misy an'le hoe orthodoxie financière tsy mandeha arak'izay ntsony a matony ministre finance masamy teny hoe ny trésorerie nge ohatra zao ny fomba fitantanana anazy dia alaina ny volan'ny institution de l'état dia alefa malefa ary amin'ny affectena ary amin'ny oekere tsy mandeha io zany dia hoe zay tiana atao no atao zao zay tiana atao no atao zay mahafinaritra anay no atao a mahafinaritra ny vahoaka aloha mahafalifaly ny vahoaka ny atao a zay apahana vahoaka ihany koa le izy moa zany fa mbola resantsika rehefa avy eo fa le fitantanana lesahako io amin'ny akapobe mihitsy hoe misy antemeram-pirenena koa eo andaniny zay antemeran-doolona reo ny zavatra mahasamihafa ny antemeram-pirenena sy antemeran-doolona dia ao amin'ny antemeram-pirenena lazaina fa hoe majorité ny mpitondra fa na misy majorité ary eo dia kenta le antemeram-pirenena mbola azoko iverina ihany hoe raha ohatra ka tamin'ny fotoana ny tetezamita dia hoe nikorotana ray manontolo zany ny fomba fitantanana fa tika efa lazaina fitondrana demokratika ary lany ara-pomba demokratika le mpitondra misy rafitra ao tanatohatra ao anatin'izay a tokony manaraka an'izay daholo ny rehetra fa tsika miteny androany io zany androany alahady zany a tsy fantatra zay zavatra hitranga rapitso amin'ny antemeram-pirenena hoe réglé sa tsy réglé io problème au niveun'ny antemeram-pirenena io tsy lazaina indray fa mbola mipanohitra ihany mbola mivoy zavatra zao fa ty efa tena ao anatin'ny hain'ny firenena satria lalàna hifehny teti-bolam-panjakana raiky amby 24 no lanina karaha zao no mitoy a dia ho sarotsarotra ao anazy ny ampandanina zay lokalokan'ny filoha ny anangana université manerana ny faritra aiza avokoa izany anampinana eny atsimo tokoa ve ny ampahan-teti-bola amin'ny antenemeran-doolona fanontaniana tsy nahazahoana valiny ireo nilaza ihany koa io ministra io raha nanao fanambarana fa ny teti-bolan'ny sénat zay efa notenen'ny filoham-pirenena zany tany aloha hoe mandany vola be loatra io antenemeran-doolona io ka ny teti-bolan'ireo antenemeran-doolona io dia alain'ny fanjakana anamboarany université tsy mbola misy na fondation zany université zany a nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramintsika miteny dia ay zary a ny vola tokony nampiasainay zay lazain'zareo fa amboarana université Madagasikara ray zay eto dia manamarintsika fa rehefa ny faritra atsimo ny jerena dia tsy manana fanampiana ary tsy manana oenti-manana ny fanjakana malagasy a fa dia ny vola zay ampiasaina antenemeran-doolona amin'ny 4e trimestre izao a no nanampianantsika any atsimo raha homena raha tena hotody any zany zavatra zany fa dia ho raisina déclaration politique daholo ve ny fitantanana ny fanjakana ara-dalàna ve zany hatramin'izao dia mbola fairano ny mponina manodidina ny tosy sy ny manodidina iny hatramin'izao aloha dia tsy misy ny famatsiana rano an'ireo mponina ary na misy ary zany dia orairay isan-kalina no mba afaka misitraka izany ireo mponina nitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika an'izay nisy olombaobaoka voafita amin'ny nariny antokotiko Madagasikara atao amin'ny distrika na Tsimondrano eo amin'ny micro ny Germaine Menjanary sy Andra Kotomalala efa nisy a tokony andraikitra laza sy nametoky any vahoaka ny tosy fa ho voavatsy oely io mandrakity androany mbola tsy voavaly olana avery koa amin'ny fanontaniana androany hoe tanterahanao marina ve le fampanantenana nresahanao tamin'ny vahoaka ny zavatra iaina ny tosy amin'izao fotoana izao a commune eo amin'ny fito zany mandrafitra an'izay tosy zay misy simbendrano eny bombonina ositsika le plastique reny raha manatitra rano androany lay avany amin'ny jirama afaka telo na efatrandro na herinandro akory ary ao arinan'izay vao manatitra indray ny manaraka an'iny nefa le rano zay erak'iny a dia lanin'le vahoaka ny tosy ao anatin'ny ray andro dia inona moa zany ny rano zay aterina amin'ny citerne eny atoerana azy dia betsaka ireo vahoaka no velona hiasa satria somary miloko mavomavo zany le rano zay mampanahin'ireo olona reo hoe tena rano jirama marina ve izy ty sa sanatry ny vavaladiny lela ka rano tany amorona somary gaga ihany a satria efa nisy fandarana izay tamin'ny fahitalavitra rahavavy a zay noresahana manokana amin'io ranony tosy io ary tao tsisy zay tsy nilokaloka atao fa tena tsy oela de ho vaovah io fa androany
miresaka aminao hoe tsy mbola voavaza ny olana itosy zany amin'ny resaka rano fisotro madio. Afaka 3 andro dia hanomboka indray ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana olona efa misy indray amin'izao fotoana izao ny karazana fandikan-dalàna efa taratra hatrany am-piandohana ary namosaka karazana fandikan-dalàna iray ny teo anivon'ny KMF-KNOE fanabeazana olom-pirenena androany teny Antanimena iteny fanadihadiana eo amin'ny sariny Tahiriny Aina sy Mathieu Prince. Ankoatra ny matsy andraisany rehetra anjara ity fifidianana olona ity dia efa maro sahady ireo karazana fandikan-dalàna. Manoloana ny fisin'ilay ataontsika hoe pré-campagne amin'izao fifidianana olona izao dia hita ihany koa fa tsy voahaja ny tsy tokony fiandanin'ny fitondrana satria misy ireo mpirotsaka hovidiana no mahazo sehatra miaraka amin'ireo misitra izay manao fitsidiam-paritra akoatra sady mahazo anjara fitenenana amin'ny lanonana ofisialy ireo mpirotsaka hovidiana aloha olona hitanay zany fa dia tsy misy ny fitoviany herijika ho an'ireo mpirotsaka satria ireo mpifaninana sasany dia tsy mahazo n'izany sehatra izany. Antso nataon'ny KMF-KNOE fanabeazana olom-pirenena ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana mba tsy hisian'ny korotana ao aoriana. Tokony ho faritana tsara ny fitsipy-dalao akasika ny aty ataontsika hoe pré-campagne ity. Efa tsy nitsahatra n'inona merimerina sy miantso izany zahay ary mbola mafy izany ankehitriny. Miantso ihany koa iny izay rehetra voakasika ny ty fifidianana ity na ny olon-tsotra io na mpitondra io na mpikarakara io na mpirotsaka io na mpanohana io mba hanaja mandrakariva ny lalàna rehetra mife ny fifidianana mba tsy hisiany romoroma aoriana. Fa eo amin'ny vaovao ny finoana kosa indray dia nototosaina ny sabotsy lasa teo ny fanokanana ny fiangonana Philadelphie sy ny fanolorana ny fanalahidy ny tsangambato ny 15 taona ny FJKM dia ny Ivato fanadiadiana nataony Jessica Miray sy Manorandre Malala. Ko aza menatra ny ovavolombelo ny tompontsika Timoty 2 ny toko voalohany ny 9:9 fanompoam-pivavahana no nanomboana ny fanokafana izay notarihiny mpitandrina Zarazaka Jean-Louis Filopanampy. Ny toriteny kosa ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Irako Andriamasoami. Tonga nanotrina sy nanome voninahitra ny lanonana ny filohan'ny komity 15 taona ny FJKM Andriamato Marika Ravalomanana. Ny fiangonana Philadelphia ity dia fiarah-miasa teo amin'ny fiangonana FJKM sy ny presbyteriana PROK na PROK avy any Korea Atsimo. Ny trano tsangambato izay manamarika ny jobily 15 taona ny FJKM no sady trano fanofanana ho mpitandrina kosa dia fiarah-miasa teo amin'ny filohan'ny komity ny jobily 15 taona Andriamato Marika Ravalomanana mivady sy ny FJKM. Sorin'Andriamanitra lehibe no nazonana tanteraka androany teto amin'ny kolejy teolojika eto Ivato ny fotoana rososiny. Ny anankiray dia ny fitokanana ny trano fiangonana vaovao. Chapelle moa voambolony ilazana azy. Trano fivavahana nampitondra ny anarana hoe Philadelphie izay fiarah-miasa ny FJKM amin'ireo kristianina avy amin'ny fiangonana presbyteriana avy any Korea Atsimo. Nahatonga izany moa dia satria efa nisy missionnaire niasa teto Madagasikara niverina any Korea izao dia izy no nitaona ny namany namaty sy nivolana amin'ny tana ny trano fiangonana. Ny faharoa dia fanolorana fanalahidy ny amin'ny tsangambato ny 15 taona ny FJKM. Tsangambato ngezabe zany. Marina fa efa tamin'ny 2012 no natao ilay fankalazana saingy niezaka ny komity nitarihan'ny président Ravalomanana nanohy an'ilay asa mba ho tena ho azo andraisana mpianatra. Amin'izao fotoana izao zany efa azo andraisana mpianatra ny trano dia atolotra ireo amin'izay mifanalahidy dia misaotra n'Andriamanitra amin'izany. Betsaka ny olana natrehana tamin'ny fananganana ny tsangambato manamarika ny 15 taona ny FJKM ity. Saingy tsy misy sedry izay tsy hodinganina ho ny filohan'ny komity ny jobily 15 taona ny FJKM Andriamato Marika Ravalomanana raha nandray fitenenana izy. Ny voalohan-teniko dia ny fisaorana an'Andriamanitra. Namezana antsika ny andro izay ahafahantsika miresaka, manokana, mamela lakle
vaky ahita aminareo a zava-dehibe zany misaotra an'andriamanitra lehibe tsika dia mihany tsara koa mbola tsy avy ny orana fa dia zao eno tsara raha nyteny teo a ny vice président-ny komity nga ny mpitandrina rahabeatonina James dia hoy izy fahagagana lehibe gaga izy zany fahagagana lehibe dia nyteny keo ny ray aman-dreny a filohan'ny efitsigem fifaliana lehibe fifaliana lehibe dia iteny ko filohan'ny komity fisaorana lehibe fisaorana lehibe zay nataoko za zany misaotra zareo faly sasany gaga dia nareo zany me tia teny aminareo aho tsy tia nazava fa aina no fetra za zany a tena tokony ankasitraka sy hisaotra an'andriamanitra isika fa koa tokony ankasitraka sy hisaotra ny vahoaka an'andriamanitra rehetra ny kristianina rehetra na inona finoany na inona finoany aza matahotra reo fotokananareo tsika io a rehefa vita dao apetrako ary amindrindrina rity mbola misy trano eniny zany a mbola tsy vita valiny totalmety tiany voalohany zay soratsika an'andriamanitra lehibe isoratsika an'zareo ino izy teo presbyterianina ny république of Corée zay ny anaran'ny proc io ny zany zany a mbola misy ataontsika indray reto ary mino sy manantena fa misy amintsika ireo na misy amin'ny kristianina rehetra mbola afaka anatanteraka indray anatanteraka indray le trano zay ipetrahan'ny mpampianatra ro professeur reo fa tsy natao hipetrako anatin'le tranobe io izy akory fa vonjy maika ihany nanaovana azy eo ary mino aho fa ho vita io satria miasa andriamanitra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy tia atsika andriamanitra ary indrindraindrindra manana fiazonana zay tena ainy tsara mihitsy raisikynao tsara mihitsy ilay teny teo ny fiazonany atsika fiazonana ny fiangonana ny fitiavany atsika ary ny fieverany atsika so nareo mieritretra dia ahoana le zany nanaovana an'ity président koa dia miteniteny foana eo ny andro sahirana aza mety zany sahirana zany tranon'andriamanitra sy ny asan'andriamanitra sy zany fahasahiranana zany nataony sahirana tsika mbo responsable tsy fatany zany hoe tsy afaka tsy hisaotiny zay fahasahiranana ve tsika fa reto trano reto ao fitaitsika fa vita reto zay votokanan'izy rehetra miaraka fa vita io satria mihevitra tsika manakariva izy ka dia zay zavatra tiako resahana taoriny fanompam-pivavahana izay natao teto amin'ny fiangonana Philadelphia dia nisy ny fiaraha-misakafo ny arahany rehetra teto nandritra izany ihany koa ny fanolorana ny fanalahidiny trano tsangambato ity ny filohan'ny komity no nanolotra izany ny filohan'ny FJKM fa ivadika amin'ny maresaka ny tontolon'ny fanatanjahantena isika hiatrika ny lalao miverina amin'ny elefantany Côte d'Ivoire rampitso ny ekipa pirenena malagasy dia ny bareny Madagasikara izany tsindrin-daona ny vahoaka malagasy ary toy izao ny fiantanam-pony teo amin'ny micro ny namby ny tsovely sitraka sy tahiriny aina tafiditra ao anatin'ny lalao iadina ny fandraisana anjara amin'ny kanina 1-20 ity lalao miverina ifanandrina ny bareany Madagasikara sy ny elefantany Côte d'Ivoire rampitso any barikadimy Thomasna ity samy manana tombatomba ny eo amin'ny samety ho azon'ny ekipa tsirairay ireo pakafy baolina malagasy mena telo tsiray izy telony atsika zany dia mena ray izay mikontra atsika zay aloha zany tsy tena mahay mijery any fa tsy tena mahay baolina fa ny atsika tsy maintsy tohanana anohana ny hafa ve dia valia alefa barea 2 barea dia ray Côte d'Ivoire manana tena fandresena makany atsika foana alefa barea telo soray atsika telo dia anazy ray atsika zany aloha azotsika kaniny fa matahotra tsika mandresy foana zany jerikasa zany zao dia azo atao tsara ny mandresy voaka mpandresy mibary amity masitra le retorté malagasy a vona hiatrika azy tsara fijerika azy aloha ty amin'ny tanyntsika raha teo izy araka izany tombany zany dia miandrandra fandresena trano isika malagasy na dia teo aza amin'ny fandresen'ny elefantany ekipa pirenetsika tany Abidjan ny 12 ny volana novambra teo dia ireo lesika hita fa nahalavo ny tokony harenina hoy ny fanazavandreo pakafy baolina kitra barea somary misy fitavozavozana kely tany amin'ny zareo fa atya mino fa voarina tsara zany io zany tsy hoe olona ray minareo ambony terrain fa tokony zarazareo amin'ny ekipa rehetra
dia izay zany tokony areny ty misy nidribona loatra zany le équipe Barea farantsika vao niezaka nefa dia tsy nahavita zavatra tsony. Raha tsy aivina efa samy tonga tany Tomasina ny ekipa Rotonta ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana novambra teo, ny faha-roa amby roapolo ny volana martsa raika amby roapolo sy roa arivo indray vao hiatrika ny Etiopia isika malagasy, ary ny faha-telopolo ny volana martsa raika amby roapolo sy roa arivo dia eo amin'ny Niger. Fa ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray sika ety ampamaranana izao fampalalam-baovao izao dia ny tsara ho fantatra mikasika ny fivoaran'ny Covid-19 any Meksika sy ny vokatry ny ady any Etiopia amin'izao fotoana izao. Tateriny Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Prince. Manodidina ndray etsy antranga vaovao-voatilina Covid-19 tao Meksika ny sabotsy sy ho malaila ady ny tombony olona hiditra hopitaly, ny ova ny fepetra no raisina tany an-toerana tsy nekena nefa ny ampiatany toe-karem-pirenena no mafisina ny fanaraha-maso eny anivon'ireo toeram-pisakafoana, tetezina isam-baravarana ireo olona mipetraka any amin'ireo faritra feno marary entina any amin'ny hopitaly avetrany ireo izay ahitana tranga mampiaya. Hatramin'ny androany mbola mikatona avokoa ny sekoly rehetra ao Meksika, andrasana kosa ny fahatongavan'ireo fitaovana ahafahana manao fitiliana aingana hifehezana ny fiparitahany valanaretina ho iatran'ny tompony andraikitra. Any Soudan ao amin'ny toerana fitobian'ireo mpitsapo-pinenana Etiopiana ho El Shabab, mpitsabo miisa telo ihany no natokana ho an'olona 5,000 isa. Nanomboka ny fiandohany ity volana ity, teratany Etiopiana mandina 5,000 alina no nitsoaka ny toeram-ponenany ka ny azo any Soudan no ny atopoko. Tsy lavitra ny sistema manasaraka ny firenena rotota no mitoby ireo izay tafatsoaka, betsaka amin'izy ireo no naratra mafy. Vokatry ny fifamonoana anisy tany Etiopia, ahina itombisa nefa ireo mpitsapo-pinenana ireo manetsy fampiny fitaovana hitsaboana sy ny toerana ametrahany ireo marary ny mpitsabo izay efa vitsy ihany koa. Raha tsy hivina nanomboka ny 4 novambra teo no kiaza miaramila ny tanàna ny Tigre, ny sabotsy teo nisy nanjera bomba ny tao Eritre, olona norongo-pasy afindray nanafika fiara-pitatitra tany andrefa ny Etiopia ka mpandeha 430 polisa fara-fahakely no namony ainy. Makasitraka sy makatelina tompoko lasy tompoko vavy isoranao manaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatrany ary ampatsahivina ianao fa ny fandarana l'intégrale no rahanao mivantana ao aorianan'izao fotoana irahantsika eto izao ny angom-baovao sy ireo songadina tamin'ny tatitra nataon'ny vondrona parlementaire tany amin'ny faritra Vakinakaratra atao Antsirabe tao no entina aminao avy hatrany ary ao aorian'izay kosa dia ny fandarana dinika ny député solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny distrikana Tsimondrano Alain Ratsimbazafy no vahin'ny Germaine Menjanahary ao aorianan'ny l'intégrale. Ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ao manaraka indray veloma tompoko.